mila ho an'ny tanora ho an'ny taranaka izao tsy mila mampiesana sy mandaina sy mivarotra tanindrazana mila mijoro tsika famarinana voalohany indrindrany dia tsy mila fifidianana maloto tsy mila mikimaky rehetra fa madio mangarahara raha samy manao fifidianana madio ianao a dia mandeha ny rehetrarehetra fa tsy mila mangalangalatra sy alina izany tsy ho resiny vola tsy ho resiny risoriso tsy ho azo amin'ny fifidianana maloto fa dia miny zahay a miamina radiososy sahala amin'ny andavany an-tana masarotatsy any tao be tsy mitatatra no andavany malagasy ray manontolo sy ambotry manjaka ifandray ny tompoko a ny familazahany radiony tsotra be ny teny le bebe efa antry telo fitopolo taona mialana sesay a moja re France radioel taim-bazaha dia manaraka izany a miala ihany koa miova seny a miala tsy kristan a milamina malagasy a fifidianana madio a tompotany madio tompo tsy manaiky an'io fifidianana io a aza atao amboletra le izy fa esory aloha ny asesety alao fifidianana madio esory koa seny alao fifidianana madio ny tolona zay ihany ny anay a dia zay a tsy manaiky an'io amin'ny 16 novembre io fa le lama fa valo ny candidat anankiray marary maso a dia mandeha alay lama to zay zany dia tsy matahotra raha matahory enizany izy zay tsy nangalatra tsy nanina fa fifidianana madio sy marina ny ilainay dia zay ampy agnamby zay a dia ho mpitondra fanjakana ripanao raha matahora aoka re zay ajanony amin'ny tany mibasinareo fa zay milamina zaka tsy manaiky ny zavatra tsy milamina amin'ny fitantanana andaram-pirenena voapirofo ary miariary ane ny jadona ataon'ny ACC ny tsy filaminana ataon'ny CENI ary ihany koa io gouvernement sadasady io dia efa raha mahita ny fandaminana rehetra hoe anticonstitutionnel daholo ny zavatra mitranga rehetra na ny fanendrena ny général Risal Ravalomanana oloolona ray andro alohany tsy elan'ny Ian Rajoelina teo amin'ny fitantanana efa tsy izy zany nefa efa fantatry ny vahoaka malagasy indrindra zay ambotry manjaka fa tsy manaiky an'izany hoe efa politika maloto io izay zany eto dia efa ao anatin'le fomba fijeriny amin'ny hoe tsy fotoana amin'ny propagande zao ary tsy manao propagande zahay fa fampelezana ny hevitra fotsiny amin'ny hoe tsy ilaina io fifidianana io satria fifidianana atao amboletra io izay ambotry manjaka manokana dia miombona tompoka ao anatin'ireo collectif de candidat reo misy folo mirahalahy izy ny ao raha demokrasia no resahantsika natao hoe demokrasia zany a dia zay laniny be sy ny maro 13 ny candidat karaha 3 miady amin'ny folo a dia demokrasia ny resahana zay zany a tokony maso mandidy afaka miresaka dia maneho ny hevitray zay ny hevitray tokony hoen'olo zahay a ao anatin'ny hoe fitantanana andraram-pirenena tena fomba fiadiny kanosa matiny raha matahory ary fomba fiady ihany koa ho an'ny tsipaky ny mialaina ny tsy maintsy hoe mampiasa ny herin'ny farany ary io fitandrana radioel io a tena ambaranay aminareo fa vao nahazo fitondrana fotsiny izy tamin'ny nanongam-panjakana tamin'ny 7 dia efa nanao fanehoan-kevitra amin'ny hoe enam-bavatsaka hony zany ny vavany misy mpanao gazety ngamba manana an'izany teny nambarana izany ny dikany hoe enam-bavatsaka dia hoe aleo ny molitra ny rimbona toy izay ny hena no lasany sasany no zany tsy hamotsitra an'io zany izy fa hotereny io fa ny vahoaka malagasy tompoko tsy anaiky an'izany ajorony daholo ny raha matahora rehetra zay ijoro hitsangany zay ho an'ny tanindra fantatrareo tsara no avinareo a fa tsy azo amidy tsy atakalo mazava hoe e zao tena valy zahay tonga eto ambotry manjaka nalagy tsara lana tonganay ka dia misaotra an'Andriamanitra ary misaotra anareo koa tonga maro be zao fa zao pirofo fa voaka malagasy rehetra miaraka daholo amrahina anavitra ty firenena ty eny tsara matoa mitondra an'ity sainy ty mitondra an'ity daholo amin'ny asabotra ho mariky ny tena fanavotam-pirenena sy fitiavana tanindrazana tia atao ambotry manjaka ihany no ahitana hoe olona mitondra saina be da be zay no mabe saina anareo mahafinaritra be maniny zay tonga ty aminareo aty tianazava aminareo zay fa mizara tena tsy azo ekena mihitsy nge oe satria milaza izy fa hoe tady anongana ny pouvoir misy ko pouvoir tsy azo-dalàna mahonganako na misy franja fitonam-panjakanao na zareo amin'ny ACCR ake dia milaza hoe tsy ara-dalàna io tsy araka ny constitution izy dia tsy nanao sininy anankiray e tika zany tsisy pouvoir ao pouvoir sandoka eo mbo isanazava rehefa aveo faro raha milazy nareo fa hoe misy ny fandrarana ny amin'ny sabotsy
fa ka anareo reny io tsy anareo mihitsy io avoaka malagasy io dia zao manentana anareo ho tonga daholo amin'ny asabotsy satria fantatro fahaizanareo eto fa ho tana mafatiny misy fandikan-dalàna miopampana no atao ny fitondrana sy ny rafitra mipetraka fanabadona sy fividianana ny vahoaka efa tsy mandadiary no atao ny kandida mpanjakana izay tsy azo ekena velively ho ireo kandida hafa eto Madagasikara no misy an'izany hoe chef d'état anankoroa zany izay ny fanapahan-kevitry nataony gn'HCC farany teo anaty constitution ve zany anareo HCC io enareo de manao ny tao fahatany ary magnadalanay ka io sazy sy kekena ka mianso anareo mianso sika rehetrarehetra hoany amin'ny 13 mai amin'ny sabosy aza matahotra fa raha maro asika ny mitabesy lany mamba ny akanga maro sy vakina amboa any misy olo anankiray avy any Burkina Faso agny alefany Cédric mandeha manatona ny rehetrarehetra zay mpitarika an'ity mouvement ty hoe enareo azanony io fa ny élection sy mainsy mandeha tsisy élection mandeha gneto satria le olo sy mahazo teny gasy de mbanao teny français kely vous perdez votre temps monsieur à placer au drogo tsika mila fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra misy matoka koa fa anatin'ny collectif de candidat ny tompodaka ny fahefana eto Madagasikara amin'izay fotoan'izay de verina am'lohany fiainantsika tompolasy tompovavy tadidio fa niady ataon'ny collectif de candidat isan'andro de ho anareo tanora ho an'ny hoavin'ny Madagasikara tsy azo ekena ny hoe avela apelatanany mialatsiny amin'ny teny antia jolamboto isany ny fahefana eto Madagasikara mila fifidianana madio isika araky nefa voalaza teo vo tsy ela le fikambanany raisam-pirenena hoe transparency internationale no milaza fa misy kolikoly ara-pifidianany ato tsy maintsy toeritsika zany tompokilasy tompoka tsy ny vola no mibaika atsika fa ny tena fitiava-tanindrazana ary zany tsy aleketsika ny ampiasana volam-bahoaka ny ampiasana fitaovam-panjakana ho amin'ny tompontsoan'olo tokana tompokilasy tompoavy aza misy matahotra tsy manakery ny taratasy iny fa mbola any amin'ny conseil d'état ny décision mahazo makany analakely tsika amin'ny sabotsy tsy misy atahorana de zao manana didy be da be tsika manoloana n'izany zavatra tsy mety zany ianareo tsirairareo manomboka zao de ataovy mission hoe alaivo sary zay olona manome volanareo fa fahotana mahafaty zany amin'ny fifidianana faharoa manana didy lehibe tsika satria araky ny soratra ny soratanareo teo de hoe nosafidian'Andriamanitra zao fotoana zao anafahantsika amin'ny firenetsika ka manana didy tsika olo marina ijoro ary tsy atahotra maka eratsika manakavy zaina ihany koa fa hoe miodikodina ao Antananarivo ao fotsiny zareo fa aitsika zao androany aty Antananarivo sa ty Ambotrimanjaka efa feno atsika ary efa mitsangana daholo ny olona eran'ny Madagasikara zay any tena manaprofa fa tolom-bahoaka nataotsika fa navotana firenena no ataotsika araka ary isorana be da be nareo ray volana tio arina efa folo enitsika ary mbola ataotsika avy roapolo eny zato eny io amin'ny sabotsy iza nanoka-panjakana ka amin'ny 7 gasa vaza iza nasaika androbaka ny Antananarivo gasa vaza iza napiditra n'ilay logiciel prédateur gasa vaza iza nagnary ny zo-pirenena kanefa mitongo malagasy gasa vaza ka noho izany tsy mila inona atsika
Tsika tsy mila vasa